raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty hito Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia dia ratsy voalohany dia faharoa. Diso be ny filazana fa malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara satria togadraina daholo izay olona maneho hevitra, indrindra moa fa rehefa tsy mitovy fijery politika amin'ny mpitondra fanjakana. Pirofo mazava be amin'izany ty nitranga vao haingana kely ity tamin'ity mpanao gazety ity no sady influenceur hitantsika amin'ity sary ity dia tsy iza fa i Michaelis Kami Ndiamahazo. Taitra mantsy ny maro rehefa nosambory ny Michaelis Kami Ndiamahazo rehefa nanoratra an'ireto fehezanteny vitsivitsy reto tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Raha vakiana ny zavatra nosoratany dia toy izao: olo voatifitra, tanamakoho, jiro tapaka, merci chips tsy mety mahazo taratasy, iny koa manaraka, tamatavy mifo haza. Mampalahelo ity zava-misy ity satria ny fitenenana ny zava-misy marina mampitaraina ny vahoaka malagasy sy no io teny io hoe tamatavy mifo haza io no tena antony niantsonan'ny Michaelis Kami Ndiamahazo tany amin'ny gendarmerie section de recherche criminelle Tamatavy tamin'ny sabotsy 10 ny volana aogositra 2024 tamin'ny 7 sy sasany maraina lasa teo. Ny antony nosokajiana ho fanohitohinana amin'ny filaminam-bahoaka ny fanehoan-kevitra nataony araka ny fanazavana nomeny maître Ramaefa Soubertieu tao amin'ny fahitalavitra IBC ty hitantsika amin'ny sary ity izay mpisolo vavany Michaelis Kami Ndiamahazo. Izay le hoe mifazo Tomasina zay moa zany no nieritreretina fa hoe anohitohina ny filaminam-bahoaka. Nalalaka tsara kosa aloha ny fanaovana fanadihadiana, tsy misy teritery, tsy misy tsindritsindry fa ny teny ankalalana izy. Rehefa vita moa zany ny fanadihadiana natao dia mbola zony mpitandro filaminana tanteraka ny mitazona azy satria misy ny atsotsika hoe délai de distance izay manana ray andro isaky ny 25 km dia mbola ao moa zany izy hatramin'izao vita ny fanadihadiana dia miandry zany tsika zay tohina, miandry am-pitoniana zay tohina fa mbola ao anatin'ny procédure tanterakitsika. Raha ny mety tohiny raharaha moa zany dia mety hiakatra fitsarana ny raharaha dia ny fitsarana no mahalala ny didy sy hitsara hoe meloka sa tsy meloka andray matoka-me. Naneho hevitra moa i Roland Ratsiraka, solombavam-bahoaka ao Toamasina voalohany manoloana an'ity fisamborana tsy leran'ny olona maneho hevitra ity, indrindra moa fa fehezanteny iray manao hoe tamatavy mifo haza fotsiny no nosoratany. Ny zavatra tsy tokony ho jerena sy izay tsy tokony atao lahara-pahamena indray no andraisana andraikitra ny fanenjehana olona milaza ny zavatra tena misy. Ny olana era mahita eto Madagasikara toa tsy misy miraharaha, enona fotsiny ny vahoaka mitaraina isan'andro. Menatra mihitsy moa i Roland Ratsiraka mahita fitondrana mitovy amin'izany araka ity fanambarana nataony ity. Zany ny zavatra tsotra ary ny olana tegna izy tsy vahagna fa mampitombo problème hafa koa le fanjakagna. Délestage tsy jerevana ny lalagna potika sy ny sisa, ny olo sahirana sy namany fa dia mifanenjika aketo, zany ve vaholagna ho an'ny Madagasikara. Tsika nefa rasy ny fahitan'olona antsika satria fanjakagna kanosa matahotra manenjika mpanano gazety izay olona anankiray enjena lasa olana be kanosa tsy mahay miara-miasa amin'izao tontolo izao, zany ny endriky ny Madagasikara mahamenatra zany. Marihana fa ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina dia milaza ny tena no demokraty, mamela malalaka ny vahoaka aneho hevitra, any vahoaka amin'ny fahefana hoy izy sy ny sisa sy ny sisa, ary naverimberiny matetika mihitsy izay araka reto tahirin-tsary tany anaty tambazotra-tserasera rehetra tany reto. Non, il n'y a pas du tout de poids de mesure parce que les candidats ils peuvent s'exprimer. Raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty hito Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia dia ratsy voalohany dia faharoa.
Mbola nao mafisy Roland Ratsiraka ihany koa zany tao anatin'ny toy ny fanehoan-kevitra nentiny ary mazava tsara zany no sady voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana ihany koa. Toa sahala amin'ny hoe matahotra mafy ny vahoaka ihany ny fitondrana raha mifoto koa ve? Te hifikitra mafy ny sezany daholo ve ireo mpitondra? Hany ka izay rehetra maneho hevitra sy milaza ny zava-misy marina iainan'ny vahoaka izay efa tsy zaka intsony sy ireo miteny olom-pirenena hoe mifoaza ny manaitra olona amin'ny torimasony dia ampitahorana, rahonana, samborina, anehoana ny herim-pamoretana mihitsy. Lazaina fa te hitarika korotana foana rehefa misy miteny an'izany fa tsy mba ny olana izay tena misy mampikaikaika ny vahoaka malagasy mihitsy no vahana aingana. Toy izao ara ny fanehoan-kevitry Roland Ratsiraka mahakasika an'izany. Tsika miteny hoe tsika demokraty. Andry Rajoelina nisany nametraka ny constitution io. Agnaty constitution io dia mazava be hoe mahazo miteny eo amin'ny jiaby, mahazo maneho ny heviny eo amin'ny jiaby. Ka magnino nefa ny zavatra hafa agnatin'ny constitution ny olona ndray ato enjegna hoe mampirisika ny olona ikorontana. Tsisy fampirisina olona ikorontana, tsisy olona nikorontana. Nisy ny resaka tao amin'ny radio ihany koa zany resaka izany. Mazava tsara ny afatra tao mahakasika ny adidin'ny mpitondra fanjakana satria ny fitondram-panjakana misy azo tsapain-tanana amin'izao dia fitondrana tsy mahazaka ny fitarainan'ny vahoaka sy tsy mahavita mamany olana na dia kely aza fa toa vao maika raha mampiletika ny Madagasikara sy ny vahoaka matapitrisa eto amintsika araka ity horonan-peo ity. Efa mahavoasambotra amin'izao fotoana izao ny manaitra ny olona matory efoa amin'ny torimasony. Indrindra isika eto Toamasina adidin'ny mpitondra fanjakana no mamany olona voaka izaingena raha tsy te voaelingely ianao dia aza mirotsaka ho fidiana. Fa matoa ianao mirotsaka ho fidiana dia mila mahazaka ny resaka demokrasia sy mila mahazaka ny ataontsika hoe mitarenan'ny vahoaka. Rehefa tsy vitanao izy omeo sehatra ny mpandraharaha malagasy. Ny mpandraharaha malagasy ke mahavita azy. Isika malagasy dia mahavita azy, afaka miasa, afaka mamokatra araka ny tokony izy. Fa ny tantsoroka avy amin'ny fanjakana no tsy ampy. Inona marina moa zany no diso tao anatin'ity soratra nalefany Mikael Iskamindia mahazo ity e? Satria tokoa raha ampatsiahivina ny dia taon'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina mihitsy no tena nahatsapan'izany fahorian'ny vahoaka malagasy rehetra izany voalohany. Ireo zavatra nampitaraina ny ankabetsahany malagasy toy ny fianarana, ny jiro sy rano, fandriampahalemana, fahasalamana, sakafo, asa ho an'ny tanora sy ny sisa raha araka ity horonan-tsary ity. Manontany tena hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafon'ny malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Rariny ve? Rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika? Rariny ve zany? Azo ekena ve zany? Misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any? Misy ve ny fanjakana eto Madagasikara? Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping. Saty zany amin'ny andro atoandro be nanarary zao ny kidnapping. Ny zavatra misy eto dia mifalafosan'ny fiainana koa. Ny tsy fananana asa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaotam-pahefana, ny tsindry azo lena. Saty tsy mariny zany? Zany ny zavatra misy eto. Araka niny horonan-tsary teo iny dia toa fantatry ny mpitondra ihany hoe inona le tena marary ny vahoaka. Kanefa amin'izao
olona mitaraina an'ireo olana ny tany sainteo ihany sy miezaka mamony olona ao Tamatave indray no enjehina sy lazaina fa manakorotana ary any no tena ifantohana bebe kokoa fa tsy mba hoe ny firosoana amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra ho fampandrosoana amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ato anatiny ato no atao lahara-pahamehana sa ve rehefa propagande ihany izay vao misedra an'ireo olonan'ireo ny vahoaka malagasy asanga. Raha araky ny vaovao farany dia eo ambanin'ny fanaraha-mason'ny fitsarana ny Tamatave izy amin'izao ary amin'ny 10 volana septambra ho avy izao ny fitsarana azy aty Antananarivo. Tsy mifanalavitra amin'izay koa izao nahazo an'ny mpanao gazety Patrick Raharmanana Voatsela izay nisamborina ihany koa satria nampita vaovao tao amin'ny page Facebook-ny izy ny alarobia 15 volana May 2024 lasa teo momba ny fitetezam-paritra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay fandaharam-potoana efa niparitaka tamin'ny Facebook tany amin'ny radio ny fanentanana samihafa amin'ireo toerana izay hotsidihany kanefa dia nisamboriny zandary i Patrick Raharmanana ny ampitsiny iny ary vesatra roa no antony nisamborana azy dia ny fanaparitahana zavatra tsy nahazoana lalana tao amin'ny tambazotra tserasera sy ny fanohitohinana. Tsy ireo anankiroa ireo ihany fa mbola marobe ny ohatra azo raisina amin'izany fa ireo ihany aloha no ataontsika ohatra androany. Dia hitantsika amin'izany fa tsy malalaka mihitsy ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara na ho antsika olom-pirenena izany na ho an'ireo mpanao gazety efa maty ihany na dia milaza ny zava-misy aza satria lazaina fa hoe mpanakorotana rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana. Izay indray ny video antsika androany. Azadiny manao j'aime sy misabone mankasitraka anareo rehetra nijery hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.